tsy hoe akory tsy matotra ny vaovaontsika amin'ity ariva ity fa mba nakaloky ny tsikitsiky kely tsika zay no ohatrany mba nampiangonana azy zany araka ireny fanokafana natao reny somary nampandihizina kely ny manam-pahefana fa mbola amin'izay resaka sokatra zay ihany dia tena niteny mihitsy zareo avy eny amin'ny Seranatsambo eny amin'ny Seranam-piaramanidina eny vata azafady fa manano sahatra ihany ny misambotra an'ireny tompon'antoka amin'ity fanondranana harem-pirenena ity. Raha ny tena marina zany raha ohatra hoe ny tamin'ity taon'ity fotsiny no resany dia ataontsika hoe fanonefany zao na fanodiminy a na tratrarana teto satria vao tamin'ny tsy ampy tapabolana sa tamin'ny novina le farany teo iny a izay tsy mbola hita tokoa le olona hatramin'izao ekena zany hoe tena tsy hita le olona fa ny zava-dehibe tiana hotsindrina angamba dia tsy lasa aloha ny entana ndometona zay a eto amintsika dia efa tafajanona le entana tamin'le teo aloha zany hoe tany Maorisy a tany Kenya tratra ny entana fa ny zavatra mahafaly kosa zany hoe tao anatin'izay hoe tao anatin'ny tapabolana dia eto amintsika ny tratra ny entana io tsy mora io tsy mora satria le olona zany a mbola afaka mihaino hoe no any ivelany any izy rehefa vita ny enregistrement dia mihainohainao izy hoe nisy nahita sa tsy nisy nahita ka rehefa ohatra hoe tsisy nahita dia miditra tsy moramora izy dia mandeha izy fa zao zany a raha voafatana hoe misy mahita dia fa tsy fantatra koa zany hoe misy ve olona miraitsykombakomba aminy aty amin'ny aty anatiny aty a zay zany laoan'ny fanadihadiana no amin'ny an'izay valina zay fa zany rehetrarehetra zany zany ao anatin'ny hypotèse hoe manana tokoa moa izy no tsy mitranga eo a dia mbola ao anatin'ny fanadihadiana